fifaliana lehibe no iara-banatsika rehetrarehetra indray rehefa namalala atao anatiny fandalana misy angata isika dia faly be mihitsy indray ny tenako miarahaba-tsika rehetra manona ny fidanany tompo amintsika mianakavy a sika rehetra ny anatin'ny tokantrano izay mandray indray an'izao fandalana izao dia faly be indray ny tenako iaraka aminareo eto androany ato anatin'ity fandalana ity tsika dia hisaotra an'Andriamanitra tsika hideran'Andriamanitra tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika ary tonga indray tsika androany iseho anatrian'Andriamanitra indrindra rehefa namalala tahaka ny anamarika indray tsika androany hoe Andriamanitra hoe ity indray afa velonaina somatsara ity indray atonga miseho eto anatrehanao Jehovah'Andriamanitra tsy tsika tsy afaka miseho eo fa ny afa namalala no fahasoavan'Andriamanitra dia asaina ianao afaka miditra eo ianao satria Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra no ny amin'i Jesosy dia afaka mahatonga eo ihany koa tsika androany mitondra ny fanatritsika eo anoloan'Andriamanitra ny afa namalala mba hoe tsika eo ihany koa izay mazaka ny tanantsika androany izay mazaka ny vavantsika androany izay mazaka ny fotsika androany izay mazaka ny saina kelitsika io androany hoentsika eo anoloan'Andriamanitra io a hiderahntsika ny anaran'Andriamanitra ny afa namalala ary raha tonga eto ianao dia izany no antony izao fandarana izao dia faly zay a mandrainao rasambana ianao sendra mamandala eto amin'ity fandalana ity dia faly be mihitsy ny tenako a mandray antsika ampitiavana izahay rehetrarehetra ato anatin'ny akiradio a dia raisina ampitiavana ianareo a maharita hatramin'ny farany hivavatsika dia hisaotra n'Andriamanitra tsika rehetrarehetra androany hiteran'Andriamanitra tsika androany hanome voninahitra an'Andriamanitra indray tsika androany hiseho anoloan'Andriamanitra indray tsika androany dia hitentsika androany hoe Jesosy io mideranao a fa ity indray ary tonga eto velonaina satria Andriamanitra no tahinao velonaina satria Andriamanitra tena no karakarainao indray ny fiainako aleloia velonaina satria Andriamanitra tsy zany mahery sy matanjaka fa satria ianao Andriamanitra no mahery ianao no matanjaka ianao lehibe dia velona indray androany Jehovah'Andriamanitra aleloia matsaro loatra tsika rehefa namalala fa malemitsika raha manoloana an'Andriamanitra malemitsika na dia ataoko fotsiny aza hoe eo anatrehany zavaboary rehefa namalala nandinika ako rehefa nahita olona anankiray aho nanapaka hazo rehefa namalala ren'le hazo be mitsangana re tapahan'le olona dia mampiasa fitaovana be dia be mihitsy le olona napahana an'iny hazo iny dia mampiasa hery dia tena hoe tsy vita mora mihitsy ny manapaka an'le hazo zay vao tapaka le hazo zao ny zavatra tonga anatin'ny saiko hoe Jesosy ary zahay izany Jesosy tena malemy ingizay malemy noho ny hazo ingitsika rehefa namalala ny hazo mbola ampiasana an'ireny fitaovana tsofa be elektrika ireny vao tapaka fa isika rehefa namalala na dia fourchette fotsiny ana no sendra mitsatoka amin'ny kibotsika na zavatra maranitra kely anankiray fotsiny no mitsatoka amin'io vatantsika io tsy misy dikany dia maty tsika afaka menjera fotsiny tsika dia maty malemy tena hoe malemy tsika osa tsika rehefa nataon'Andriamanitra mihitsy anefa izany mba hahatonga tsika halala hoe za Andriamanitra kely fa ianao ny lehibe za Andriamanitra tena malemy fa ianao ny mahery za Andriamanitra tena tsinitsinako fa ianao no antom-pisiko ianao no antony fiainako androany aleloia sepitra kely mandritry ny 2 minitra fotsiny tsika dia maty rehefa namalala raha tsy miaina fotsiny tsika ao anatin'ny 2 minitra dia maty ange tsika mijanona ange io fotsika io dia vita ange ny amintsika rehefa namalala foana ny amintsika rehefa namalala zavatra kely anankiray fotsiny no mety mianjera ny amintsika dia maty tena miseho zany driavana fa malemitsika rehetrarehetra reto tsinitsininy ary tena vovoka tokoa tena tany tokoa tena fotaka tokoa fa noho ny amin'ny herin'Andriamanitra izay nanafy atsika dia ndetondratsika fa mbola navita namakivaky an'iny herinandro iny vitatsika namakivaky an'iny satria teo ny herin'Andriamanitra nombatsika rehefa namalala teo ny fahasoavan'Andriamanitra nitantana ny fiainantsika tsy nahafoy antsika teny an-dalana tsy namela antsika tsasa-dalan'Andriamanitra raha nanomboka ny herinandro iny tsika tamin'ny herin'ny androany nametraka teo ampelantanan'Andriamanitra mihitsy o Jesosy hamakivaky herinandro vovondray zay aorianan'ity sabata ity fa tatany ny dianay tsy namela antsika teny an-tsasa-dalana Jesosy fa tena nitantananao izy ary tonga hatraty amin'ny farany ndray amin'izao fotoana izao satria nisy tanan'Andriamanitra teny nombanao tsy namelanao
tsy namotsitra anao. Haleloia, nisitona anao. Raha saika latsaka tany anaty lavaka ianao, nisy tanana nisitona anao, hanamarina ny lalanao indray namerina anao tamin'ny lohany. Haleloia. Raha sendra saika latsaka tao anatin'ny famoiza-po ianao anaty fahakiviany, ry havana malala, nisy fanahin'Andriamanitra teo nomba anao, nisy herin'Andriamanitra teo nomba anao. Haleloia. Tsika androany teny ianao, Andriamanitra nisandratany fanahako. Maniry anao ny foko, maniry anao ny fanahako Andriamanitra, hitsaoka anao afa-mpanjakako ianao. Ianao nisandratany fanahako Jehovah Andriamanitra, ianao nisandratany fanahako. Misaotra Jesosy, misaotra Jehovah Andriamanitra, meteza hisandatra eto indray ny anaranao androany. Ni fusi ni fama ikumariana ufatata iyanku ukasi itokarang tumpu panza kaku Sandata nifana iku nifusi nifana iku manirana ufa tata. Ianao le loharano velona na melombelona na izy Jehovah Andriamanitra tamin'ny herinandro iny. Maniry anao fatratra ny fanahinay amin'ity androany ity satria tsy antsoantso famonjena na hitaraina Jehovah Andriamanitra. Fa maniry anao fatratra ny fanahinay satria te hisandatra ao aminao. Te hisandatra ao aminao ny fanahinay Jehovah. Tsapanay loatra manko tsy Andriamanitra. Fa betsaka tsy tambo isaina ny nataonao anay tamin'ny herinandro iny. Nisy taminay teto Andriamanitra tena mety feno fitarainana mihitsy ny fiainanay tamin'ny herinandro iny Jehovah Andriamanitra. Mety nandalo zavatsarotra Jesosy. Tao no mety nitady asa. Tao no mety narary. Tao no mety nanana olana tao anatin'ny tokantrano. Tao no mety nilanao tany anatin'ny fianarana maro samihafa tany. Tao no mety nilanao tany anatin'ny asa aman-draharaha Jehovah Andriamanitra. Nihetsoana ianao daholo reny rehetra reny. Misy fotoana izay miantso anao, mila fanampiana avy aminao, mila tolo-tsaina avy aminao. Misy fotoana izay miantso anao, mila famonjena avy aminao Jesosy. Tena miteny mihitsy Jesosy vonjeo aho, ampio aho, toroy lalana,
tsy trano avoty fa androany mbola miantroantro anao ihany zay tsy ahenanay ny feonay miantso anao Andriamanitra ataonay mafimafy kokoa ny feonay miantso anao Jesosy io satria zay te ekoaka aminao zay te hisandratra aminao ny fanahinay androany te hanome voninahitra anao zay Andriamanitra te hitondra fanatitra eto anatrihanao zay Jehovah Andriamanitra mbola tsy miantso akory zay ho ny teninao te efa namaly anay ianao misy zavatra nendrena anatin'ny fonay sy ny saina ihany vo eritreretinay fotsiny dia tonga ny valiny tonga ny fanampiana tonga ny tolo-tsaina avy aminao fitahiana zany Jehovah Andriamanitra tena fitahiana zany Jesosy ary fitahiana tsy hananany olona fahanananay manana anao Jehovah Andriamanitra tsapanay nge Jesosy ny fiarahanay aminao tsy tanaina indray zay hanazavana ny olona hoe sambatra zay ahoana ny fomba itenenanay amin'izao tontolo izao fa sambatra zay manana anao Jesosy tsy haina hiazavaina zany ahoana ny fomba hanazavanay fa ny Andriamanitra hoe mavita mamonjy anay amin'ny lafim-piainanay rehetra tsy haina hiazavaina zany Jesosy fa ianao mahalala tompo ianao mahafantatra Jesosy io fa tena mamonjy anay ianao izahay miaina ao anatin'ny famonjenao no mahatsapa miaina ny zany miresy lahatra ny amin'izany Jehovah Andriamanitra tonga eto fotsiny izay androany isotranao fantatra ny nataonao Jehovah ny nitahinao ny fiainanay Andriamanitra tantananao anay Andriamanitra ny zavatra rehetra na ny kely na ny lehibe tsy nisy tsy nitahinao anay rehetrarehetra atsapanay fa teo foana ianao haleloia tsy mba nisy olombelona afaka nianteranay tamin'ny herinandro iny tsisy olombelona afaka namonjy anay Jesosy tamin'ny herinandro iny occupé daholo ny olona tsy afaka nanotaninay ninninna akory tsy afaka nitarenanay ninninna akory fa ny Andriamanitray eo andro amanalina na ny alina na ny atoandro na mifiry zay miantso na mifiry eo ny Andriamanitray misaotra Jehovah Andriamanitra misaotra Andriamanitra ny amin'ny fanatrehanao foana ny fiainanay misaotra fa eo foana ianao haleloia momba anay isan'andro ianao Jesosy misaotra Jesosy
klipy aliavana dia ohatrany daholo angeliavana malala ny fiainantsika efa mba vahoana ny fahafatesana ny andrasa-potsiny sisy hoe anahoana ho faty ve sa ho velona ho tafavoaka ve sa tsy ho tafavoaka ho potika ve sa ho tafatsangana efa ny andrasa-potsiny angetsika reto le avana malala izany tsy niandry atsika ny devolony voalohany indrindra efa niandry fotsiny ny fahampitehantsika niandry fotsiny ny fahafatesantsika fa ozy Andriamanitra hoe kamo tsy fantany ny fihevitry Jehova tsy fantatry ny devolony ny fihevitry Jehova teo amin'ny fiainanao tsy fantatry ny fahavalo ny fihevitry Jehova teo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra reto na tonga atsika tafavoaka tao anatin'ny ady na tonga atsika tafatsangana ny fiainantsika rafana malala ka ninona tetikady ny fahavalo ninona mbola mety fahadisopana tena ny devoly rehefa nahita ny fiainanao tafatsangana tsy afaka nanao ninina izy satria Andriamanitra nanana planina tsara ho antsika rehetrarehetra le afana malala Andriamanitra tsara ny Andriamanitra ifafahanao io marina le ira teo hoe tsy vitan'olombelona namonjy atsika za koa androany mbola teteny aminao fa mbola tsy vitan'olombelona mamonjy anao tsisy nizaniza afaka ny avitantsika eto amin'ity tany ity ry afana na manana havana firy ianao na manana reta-po firy ianao na manana dadatomana-karena taky ny ahoana ianao na manana ray aman-dreny tena na ninona ianao ry havana malala tsy navita mamonjy anao reny tsy afaka hiantehiranao nizaniza eto amin'ity tany ity fa ny atehatra tamin'Andriamanitra angetsika manahoana zao ny fiainantsika inona ny zavatra tsapantsika rehefa ny atehatra tamin'Andriamanitra tsika ny afana malala ary zany mahatonga atsika androany tsy afaka ny angina manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra ry Andriamanitra isan'andro miezaka mampiseho amintsika ny fahatsarany foana araka ny torotentsika indray ihany fa tsy ahita n'Andriamanitra tsika tsy ahita ny tavan'Andriamanitra tsika fa ny fahatsaran'Andriamanitra ry afana afaka hitantsika ary tsy misy olombelona eto amin'ity tany ity ka nanafenan'Andriamanitra ny fahatsarany samy mahita daholo angena fa na ny olona rehetra ny zavaboary noho nataon'Andriamanitra nampahitan'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra tsy hoe ny olona ny Afrika tsy mahita mihitsy hoe misy zavaboary mahafinaritra any ka tsy ahita fa tsara Andriamanitra na ny olona tia Frantsa tsy mahita ninona mihitsy fa noir et blanc tsisy ninina ty fa tanongazana tsy afahana mahita fa tsara Andriamanitra tsy ary havana any amin'ny firenena rehetra dia samy nametrahan'Andriamanitra zavatra ahafahan'Andriamanitra mampiseho fa tsara izy ary tsisy olona tsy tokony ahita n'izany eto amin'ity tany ity fa Andriamanitra tsara ny Andriamanitra namorona atsika Andriamanitra tsara ny Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra izay hitan'ny masontsika ry havana malala ny zavatra rehetra rehetra noforon'Andriamanitra nanehoany fa tsara izy aleloia ny fiainantsika mbola noforon'Andriamanitra nanehoany fa tsara izy ry havana malala io fiainanao io taratry ny fahatsaran'Andriamanitra io jereo ny fiainanao fa taratry ny fahatsaran'Andriamanitra ny eny aminao aleloia misy voninahitra Andriamanitra ny fiainanao tarafina fotsiny ianao dia hita fa tsara Andriamanitra aleloia ny fiainan'ny kristianina ry havana malala tokony ho tahaka ny fitaratra eo anoloan'ny olona ahitana ahatazamana hoe tsara loatra izao Andriamanitra ifafahanareo zao tsisy Andriamanitra tsara oatra anareo tsisy Andriamanitra tsara oatra ny Andriamanitra ifafahanareo aleloia miteranao zay Jesosy aokontsika eto mba ho anisan'izany ho anisan'ny anehoana ny voninahitry'Andriamanitra ho fanaka fampisehoam-boninahitra misaotra Jesosy malala misaotra Jesosy malala iteranao zay Jesosy hoe iteranao zay isangatany amin'ny ambony indrindra Jesosy malala fa Andriamanitra tsara Jesus.
Hallelujah. We lift you high.
Halleluja. Maina Jesosy malalo. Manandratra anao zay Jesosy a. Ianao le alpha sy omega Jesosy malalo. Ianao le Andriamanitra fiandohana sy fiafarana Jesosy a. Mbola ao aminao koa ny andohana sy hafarana. Halleluja. Mbola ao aminao Jesosy. Mbola ao aminao. Halleluja. Amen Jesosy malalo. Ny andro dia ny andro an'i Jehova, ary nitodika nitsinjo aho izy ka nandre ny fitarainako. Dia napakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy. Eny tamin'ny fotaka mandrefo. Ary nampitoetra ny tongotra ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Nanisy firambo avao teo ambavako izy. Dia fiderana an'Andriamanitsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehova. Sambatra izay manao olona manao an'i Jehova ho tokony, ka tsy mivilo na mampiavonafiny na ny mpivadika ho amin'ny lainga. No hamaroanao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao ho anay Jehova Andriamanitro. Tsy misy azo ampitahina aminao. Raha tiako ambara sy ho lazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tamboisaina. Ny fanatitra latsa-drasy sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitraka ao. Ny sofiko nataonao malady. Ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noniota tsy mba nilainao. Dia hoy izaho, ity aho, tonga ao amin'ny roanam-bokony nanao ratanahy. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako, ary ny lalanao no atao anatiko. Efa nilaza teny mahafaliny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho. Indro no molotro tsy mba nakomiko. Jehova, ianao no mahalala. Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato am-poko. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famondramponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho. Ianao Jehova, aza miaro mianatra anao tsy ho amiko. Aoka ny famondramponao sy ny fahamarinanao iaro aho mandrakariva. Fa nanodidinay ny fahoriana tsy tamboisaina. Nahazo ahy ny eloko ka tsy nahay nijery aho. Maro no ny volondohako reny ka reraka ny foko. Aoka ho sitraky ny fonao Jehova ny hanafaka ahy. Aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Aoka izay rehetra tia ny famonjenao, anao mandrakariva hoe ankalasaina ny Jehova. Fa na dia olo sy malahelo aza, ny tompo no mihevitra mpamonjy sy mpanafaka ianao. Aza ela Andriamanitro. Halleluja. Amen.
Andriamanitra tsy miova ny Andriamanitsika ry havana malala. Raha izay fiovaovantsika izay ry havana. Nandritry ny fotoana nanompontsika n'Andriamanitra fotsiny impiry izay tsika nefa niova. Impiry tsika ny tsy efa nitoriana hoe aza monomonina. Misy fotoana misy trangan-javatra tonga eo anoloanao. Indraindray tsy vitanao ihany ny mangina fa mbola miteny ihany hoe Andriamanitra ho fanahoana, fa manino, fa inona Andriamanitra ny anton'ity zavatra ity? Miovaova angetsika ry havana e. Fa Andriamanitra tsy miova. Ary mandraky tiany androany mbola tsy miova izy. Ny momba n'Andriamanitra rehetra ry havana tsisy miova na ray azy. Ny fitiavany tsy miova. Ny famondrampony tsy miova. Ny fahatsarany tsy miova. Ny famonjeny tsy miova. Ny fahagagana ataony tsy miova. Ny fahamarinany tsy miova. Halleluja. Ny seza fiandrianany tsy miova. Ao an-danitra ao izy no mitoetra. Tao izy hatramin'izay. Ary mbola ao izy mandrakizay. Ny momba n'Andriamanitra rehetra ry havana malala. Tsy miova. Halleluja. Ary matoa ny Baiboly anankiray ihany. Tsy nisy mihitsy hoe Baiboly vao nisoratana tamin'ny herintaona, na Baiboly vao nisoratana tamin'ny 100 taona lasa, na tamin'ny 500 taona lasa nisy Baiboly hafa nivoaka indray. Tsy ilainy izany ry havana malala. Fa efa voasoratra ato ny aminy, ny momba azy rehetra, tsisy miova tsony io. Naroviana. Mandra-patapitry ny tany Andriamanitra tsy miova ry havana malala. Ary anisany mahalehibe an'Andriamanitra izany. Anisany maha-Andriamanitra tsy toa an'Andriamanitra izany. Halleluja. Tsy miova Andriamanitra. Manompo Andriamanitra tsy miova ianao. Isika ny miovaova. Isika indraindray ry havana malala. Indraindray tsika mafana, indraindray tsika mangatsika. Isika indraindray ry havana malala. Indraindray tsika eo, indraindray tsika tsy eo. Isika indraindray ry havana malala. Indraindray tsika ty, indraindray tsika ty be, indraindray tsika manadinodino. Fa Andriamanitra tsy miova mandrakizay Andriamanitra. Ty anao Jesosy. Ty anao Jesosy. Halleluja. Dao ataontsika ity raha anankiray ity androany hoe tonga eto Andriamanitra iakohaka aminao. Halleluja.
Sasany alina eto ampejy andramoka izaho aky radio vavaka fiambenana apokalipsy 20 ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 sasany alina eto ampejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 sasany alina eto ampejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana apokalipsy 20 ny andininy faharoa
ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 9 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe koa ny arabanantsika rehetrarehetra izay tratrano eto indray androany rahalasina Bavamalala. Dia falipendray ny tenako meno aminao eto androany. Isaorantsika mampionina nitondrantsika eto anatin'izay hira fiderana, fiankofana izay natao teto izay dia Andriamanitra manakaipa-soavana ane amaly fitianao ampionina dia mitombosa dia mitombofa soavana. Minao fa tafiditra ato anatin'ny izany fiankofana izany daholo tsika rehetrarehetra tamin'ity androany ity. Ilaitsika dia ilaitsika mihitsy izay fandaran'izay rehefa sabata tahaka izao ahafahantsika miomana amin'ny rampitso dia ny amin'ny fotsika izay entintsika nantona n'Andriamanitra rehefa andro sabata tahaka izao. Dia mirabantsika rehetrarehetra tahiny tompo daholo amatoky sy minao fa salama tsara daholo tsika rehetrarehetra. Dia faly mahita anareo ary maretatra amin'ny farany. Tapitra ny tapany voalohany dia ny misy sandrata dia hiditra amin'ny vavaka fiambenana antsika amin'izao fotoana izao. Androany ny ekipa amiketo dia rahana vavintsika Suzelle mitondrantsika anaty vavaka fanombohana tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Dia rahana vavintsika Lovely mitondrantsika anatin'ny vavaka firenena. Dia ny tenako kosa nitondra ten'Andriamanitra ifampahirizantsika eto amin'ity androany ity. Alleluia. Milo zatrisa aloha dia andao tahaka ny mahazatra hivavaka tsika hametraka ny fotoana indray ampitan'Andriamanitra. Dia avy tsika hihaino hira anankiray dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Ndao ary mentsika ranabavitsika Suzelle ny fitenenana. Tahiny tompo ranabavy Suzelle anao ny fitenenana. Tahiny tompo daholo tsika rehetra. Mbola ary vavaka ary tsika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra ary ny tsara indrindra. Mankasitraka anao izay Jehovah'Andriamanitra satria mbola nomenao izao fotoana izao indray izay mbola ahafahanay miantso ny anaranao Jesosy. Misaotra betsaka izay satria mbola nitahinao sy nifimbinao ary narovanao tamin'ny tananao mahery izay tsirairay avy reto Jesosy. Ka natratraranay izao fotoana izao indray mbola ahafahanay mideranao, mbola ahafahanay manandratra ny anaranao masina eto indray, mbola ahafahanay Jesosy malalo mitsaoka sy mankalaza anao Jesosy. Misaotra betsaka noho ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy Jesosy. Raha ny zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy tamin'ny tontolo andro iny dia angatanay famelan-keloka eto anatrehanao izany. Angatanay Jesosy ny ranao tena hoe anadio anay tsirairay avy Jesosy, tena hoe andrakotra ny fahotanay sy tsy fahatanteranay rehetra Jesosy. Mba ahafahanay tena hoe mahita ny fanatrehanao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Handreto izay Jesosy malalo miantso anao izay Jesosy satria mangataka anao izay mba tena hoe anatrika izao fotoana anio izao anao, anatrika ny fiderana eto izay taon'ny zokomampiony eto ianao Jesosy. Anatrika koa Jesosy malalo ny famelabelarana ny toriteny sy ny vavaka rehetra izay asandratra eto mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Angatanay Jesosy ny fanainao masina tena hoe amenao ny mpanomponao tsirairay avy izay andray anjara eto androany Jesosy malalo. Aokany Jesosy malala ianao no ampiteny ny mpanomponao tsirairay avy eto amin'izao fotoana izao. Ary izahay izay heno izany hafatra avy aminao izany indray Jesosy dia aokany mba tena ho mpihaino mpakatoa izay fa tsy ho mpihaino mpanadiny Jesosy. Aokany ny fonay tsirairay avy mba tena hoe ho tany lonaka Jesosy ka haniriana izany teninao izany. Aokany izay mba tena hakatoa an'izay hafatra omenao anay androany Jesosy malalo. Mametraka izao fotoana izao eo ampelantananao izahay voninahitra ny anaranao irery ihany. Arovy ny fitaovanay tsirairay avy Jesosy any amin'izay misy anay tsirairay avy ihany, ny connexionnay, ny telefôninanay tsirairay avy ary ny fitaovana izay
ampiasany mpanomponao eto koa Jesosy malalo dia aoka ny anao tena hoe hiaro an'izany sy andrakotra an'izany amin'ny rano ao Jesosy mba tena hoe andeso matsara tsy solana ny fitaovana rehetra Jesosy mandra-pavity izao fandarana izao hatramin'ny farany dia indray Jesosy malala fa niaina izany vavaka izay nasandratra izany ianao voninahitry ny anaranao irery aminy dia misaotra raha io. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ananavavy Suzelle tsika atao anatin'izay vavaka matsiro izay nentina nanorantsika ny fotoanandroany. Andriamanitra manakam-pahasalamana hoe marifity anao dia tahiny tompony ary mianakavy kely ny amin'ny toerana izay misy anareo rehetra any ay mitombotra dia mitombo fahasoavana dia maherezatra ny an-trany. Alleluia. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika aoriana tery ity amin'ny heriny androany diniko indray moa nitondra an'ilay izy teto fa raha sendrasendra rehefa avy eo asehoako anareo ihany aoriana ny hira. Misy amin'ny heriny androany tsika misy an'ilay fifaninanana. Alleluia. Amin'ny heriny androany tsika misy an'ilay fifaninanana fanontaniana ao anaty baiboly izay hovalintsika kilalao dia azahoantsika loka dia aoriana ny hira alohany manana toriteny dia ampisehoana anareo ny loka dia amin'izay nareo miomana tsara, amin'izay nareo mamaky baiboly tsara dia amin'izay nareo entanetana tsara anao an'ilay kilalao. Alleluia. Zao aloha tsika anao hira dia apetraksika tolotrano mpitiavana mihitsy ny ty hira ity hira mampahery izy ity dia Andriamanitra ny ombanao. Ny tompo momba anao miheno finaritra dia tahiny tompo dia ao anatin'ny dia tena maka toerana tsara maka baiboly ihany koa fa hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Tahiny tompo miheno finaritra tao. Amini
izany voalina niriny tamin'ny androany tsara iny iriny a mampahery iny a ny tompony a mombanao tany tompo a minamina ny anamaheny soa andorina suzelle zay hitako erikaraka rodine marie selena rosemena wendy lovelitina razana so sylvie eliza tsiala itody raonzo ando andry jonathan eliza tsiala sy anareo rehetra any ambony any zay mety efa lasany ambony any a tahiny tompotsika menakavy mahereza aretatra amin'ny farany hitra amin'ny ten'andriamanitra tsika fa zao asehoako anareo aloha amin'ny herin'ny androany tsika dia anao an'le kilalao ndray zay moa efa nampanantena anareo hoe ataontsika miovova ny loka tamin'ny mpandresy tamin'ny herinandro a dia nahazo an'ity clé USB ty dia tsara koa manamarika fa tsara koa manamarika amintsika fa tao anatin'izay a dia mialatsiny kely tao anatin'le fandarana zay ataontsika tamin'ny heriny a dia nahazo ny loka moa dia fafantatritsika mbola verina ihany dia raha latojo ka ny ao anatin'ity ny cadeau azony a clé USB dia voninahitra n'Andriamanitra fa omby a toriteny a 50 mahery kely zany hoe zao fandarana ohatran'izao atsika zao zany a taloha izy 30 fa feno 50 mahery a omby ao anatin'ity ny vidéo fandarana zay ataontsika hatramin'izay eto no anatin'izy ity zay zany amin'ny heriny zany a rehefa manao le fandarantsika le kilalao dia zay maharesy eo a anankitelo mahavaly tanteraka ny fantany tsy misy diso dia mbola manana safidy izy afaka amin'ny teny izy hoe niako koa mbola clé USB fa raha ohatra zany zao hoe mbola raha latojo a no ohatra hoe anatin'ny isan'ny olona maharesy dia mino fa tsy hangataka clé tsony izy nefa mbola misy koa moa ny clé mbola tsy ananana na ohatra ny teny izy hoe mbola clé ihany ny ilaiko raha ohatra zany raha latojo mbola maharesy a dia mbola mahazo clé ihany koza raha toy hoe efa tsy mila clé tsony fa omeo poketra dia omena poketra ty misy poketra atao cadeau raha nareo vehivavy no mahazo an'le amin'ny zoma dia anisan'ny azo menanareo ty poketra ty ity poketra ty dia poketra tsara tare zao le izy a misy haingony kely izy ty a dia poketra vita amin'ny rafia moa filazana izay dia omby baiboly eo anatiny a afaka raha ohatra zany zao a izy ao baiboly mampionina dia afaka atao anatiny be omby tsy midy nefa raha baiboly afaka asianareo volo ty zany afaka ataontsika loka dia raha ohatra koa mbola manana safidy koa nareo hoy izy nareo tsy tianay lengeza dia afaka omena porte-monnaie ihany koa nareo vita gasy daholo reto a avy any Madagasikara daholo reto porte-monnaie a afaka asianao vola na vola inona afaka asiana porte-monnaie ihany koa zay tianao zany na hoy izy anao hoe nialy lehibe na nialy porte-monnaie a fa raha lehilahy mahazo azy ka tsy mila clé dia omena t-shirt kiradio a tsara tarehibe a izay a mahazo amin'io zay zany ny loka zay tianareo amin'ireo zany a dia manana safidy nareo a alay vony le izy tojo dia omena ny ranabavy nambinina le poketra alleloia zay a dia amin'ity herinandro zay nareo mianatra mamaky baiboly daholo a mianatranatra lesona dia asiana fanontaniana anankidimy a ho valitsika amin'ny zoma amin'ny heriny alleloia ny soameva ho ny poketra lehibe dia miezaka zany soameva dia mahazo an'izay alleloia afaka asiana safira eny ary zay ary ny amin'iny fa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika androany tsika hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra raha ohatra asitsika titra kely ny toritentsika androany a dia izao dalovakitsika salamo faharoa amby telopolo salamo faharoa amby telopolo dia andininy fahavalo salamo faharoa amby telopolo andininy fahavalo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy
raha mahazo zany tojo a de t-shirt any ny tojo. Alleloia. Tany tompo rehefa aorianao a mety ampitombotsika de baiboly koa kay afaka atao loka ihany koa. Mbola manana baiboly zay ma tsisy fotoana taloha varotra baiboly, mbola misy baiboly koa azontsika atao loka fa mandray sanjara e. Alleloia. Mandray sanjara fa sady mampitombo fahalalana baiboly izy a, mba ary zay misy ke tena tanjona amin'le izy a, mba tonga atsika azoto amaky baiboly. Alleloia. De amin'ny herin'ny androany zany a, aoriano indray a, mety mbola misy zavatra afahantsika atao cadeau foana, fa mety aoriano mety mbola ataotsika automobile mihitsy ny ataotsika cadeau. Le atao loka automobile ohatra rehefa tahin'ny tompo ny fandarina andramoka izao. Tahiny tompo a, ahoana moa tsy ahatonga mpitombony an'izany rehefa Andriamanitra ny asa, fa ampazoto atsika tena hoe amaky baiboly a ny tena tanjona amin'le izy. Zay a. Salamo faharoa amby telopolo ary andiny favalo. Vakiko aminaran'i Jesosy. Hanome saina anao sy hampianatra anao zay lalakalehanao a, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao a. Ary raha sina titra kely ny torotentsika androany dia ry teny tapany faharoa manao hoe hitsinjo anao any Andriamanitra. Zay koa zao azo atao cadeau. Rehefa lahady a, dia lasa zay mandeha mamangy any dia mitsodrano ny tokantrano re zany koa zao azo atao hoe marina mihitsy zany lina. Eny ary. Salamo faharoa amby telopolo andiny favalo a, hanome saina anao a, hampianatra anao ny lalakalehanao a, hitsinjo anao ny masoko dia hanolotsaina anao a. Zava-dehibe. Alleloia. Zany Andriamanitra mitsinjo atsika zany ry havana malala. Andriamanitra mijery, Andriamanitra mitsinjo. Alleloia. Ho anareo izay nahatsaro misy fanadinana lesona kely rehefa avy eo a, dia makoa mantsika tsisy cadeau akory fa fanadinana lesona kely. Andaontsika makita Andriamanitra amin'ny Genesis toko faha 11. Genesis a toko faha 11 a, dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 11 vakiko daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleloia. Dia mianatra lesona tsara zany iama. Ny nahaterahan'i Ismaela, zay ny soramandry amin'ny soramandry amin'ny ten'Andriamanitra vakitsika androany. Aminaran'i Jesosy ary Sarai vadin'i Abrahama tsy mba niteraka ary izy nanana mpanompovavy Egyptianina, Agara no anarany. Ary Sarai tamin'ny Abrahama. Io rehefa tsy nanome zanaka Jehova, masiny ianao mivadia mpanompovavy angamba azo saza aminy a, dia rekin'i Abrahama ny tenin'ny Sarai. Ary rehefa nonona 10 taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama dia nalain'ny Sarai vadin'i Abrahama Agara Egyptianina mpanompovaviny, ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiany. Dia mivady tamin'ny Agara izy ka nananjanaka raha vehivavy. Ary rehefa efa nanananaka izy dia nataony toy ny tsinotsinona ny tompovaviny. Ary Sarai tamin'ny Abrahama, hanody anao aneny fahoriako. Efa nomeko andefy mandrinao ny mpanompovaviko, ary mita efa nanananaka izy dia nataony toy ny tsinotsinona, Jehova ilay tsara asy anao. Ary Abrahama tamin'ny Sarai, indro atananao ihany ny mpanompovavinao, ataovy aminy izay sitraponao. Ary raha napahorian'i Sarai Agara, dia nandositra ny tavany izy. Ary ilay anjelin'i Jehova nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany anefitra, dia teo anilan'ilay loharano tamin'ny lalina mankany Sora. Ary hoy izy, ry Agara dia vavin'i Sarai, avy taizanao ary akaiza. Ary hoy izy, mandositra ny tavan'ny Sarai tompovaviko hatranintsika eo aloha. Haitsika izany tantara zany hoe tsy niteraka Sara dia izy nanana mpanompovavy atao hoe Agara. Dia namita-kevitra izy hoe alao miteraka amin'io Abrahama dia mba mananjanaka ihany zao satria izy efa tsy hananjanaka ihany. Dia nyteneniny tamin'ny Abrahama moa ilay sosikevitra dia tsy nandamo i Abrahama fa dia tonga dia eny arozy izy. Dia novadiny ary nanananaka. Ary rehefa nanananaka i Sarai, i Agara, ilay andeha vavin'ny Sara,
dia ny fananany anaka nitondra rehare teo aminy, dia lasa natonga azy a nieritreritra hoe ambony noho Sara izy a lasa ohatrany hoe kolonia ny Sara, lasa nataony tsinitsinina satria nisy ohatrany voninahitra ny tombo zany hitany noho ny tombo teo aminy, nanome zany noho ny efa nahazo nanomboka ny toejazy izy. Vokany ny vokatry ny firehareana dia fietrena. Zay aloha zany voalohany. Ny reharea Iagara na dia andeha vavy azy hoe nanananaka zany tena izy, fa teto dia zao ny tsy azo adinoana andevo vavy foana izy. Eto za tsy miretsaka an'le hoe andevo sy andrina sy ova any Madagasikara, tsy zany miresakintsika eto, fa mpanompo sy mpanampy zany no resaka eto. Dia lasa tratrany firehareana Iagara hoe zany tena izy a, zany titulaire a, tsy deuxième bureau tsony a, fa ho zany titulaire satria za koa mananjanaka. Tsy azo adinoana nefa fa mbola mpanompy ihany na izany azy. Dia ozy izy Sara hoe anao ny alefa anano retour, nahazo lalina tamin'ny garainy amin'izay hoe zay ataovy zay ataonao ka miato foana izy amin'ny rahavavy. Dia fanana izy Abraham ataovy zay ataonao aminy fa ianao mbola manana droit aminazy ianao. Dia nampahoriny Sara amin'izay Iagara. Ary raha nampahoriny Sara Iagara dia nandositra ny tavany izy, laza izy nandositra. Ary taiza izy nandeha? Andiny fa fito, ary ilay anjelin'i Jehova nahita azy teo amin'ny loharano akany anankiray tany anefitra teo ariran'ilay loharano eo amin'ny lalina makany Sora. Nakaiza izy zany? Nakany an-tany efitra izy. Mahavariana ry havana ny tanàna ny Jerosalema, mahavariana ry havana ny tanàna ny Palestina, mahavariana ry havana ny tanàna izay tamin'izany fotoana zany tany amin'ny tany Kanana sy ny sisa. Rehefa miala ny tanàna ianao, vao mivoaka ny tanàna fotsiny ianao, dia efa tany efitra. Rehefa mivoaka ny tanàna zany ianao na ianao ao tanàna na ianao any anefitra. Ary mora tamin'Andriamanitra nandefa ny zanak'Israely any anefitra. Inona moa ny tany efitra? Ny tany efitra dia toerana anankiray izay ahafahan'Andriamanitra mifankalala amin'ny olona io. Rehefa te hahafantatra ny olona io zany Andriamanitra, te hifampiresaka amin'ny olona io Andriamanitra, dia tsy manana afa-tsy tany efitra Andriamanitra. Halleloia. Hoy Andriamanitra tany amin'ny Exodosy tany, hoe omeko azy ny tany efitra, alefako efitra izy mba hifankalalany amiko, mba hifankafantarany amiko. Andriamanitra zany raha te hahafantatra olona iray dia ataony mandalo kely an'io tany efitra io. Any an-tany efitra any ny hevitry ny tany efitra dia zao: lavitry ny tanàna, lavitry ny tabataba. Jesosy rehefa andeha hivavaka ka eo amin'Andriamanitra dia mahavariana fa ohatrany any anefitra misy an'Andriamanitra. Ohatrany hoe tsy eo an-tanàna, fa zay rehetra te hifanena amin'Andriamanitra, te eo amin'Andriamanitra dia mandeha mitokana any anefitra foana. Ary na dia Mosesy ary nitondra ny zanak'Israely tsy teo Egypta ny eo amin'Andriamanitra, fa aiza? Lalana teloana. Aiza lalana teloana rehefa miala eo Egypta? Efitra. Ny tany efitra zany ry havana dia toerana anankiray azo antoka tsy salasalana fa afaka hifanenana amin'Andriamanitra. Raha te hiresaka amin'Andriamanitra ny olona, te hiresaka amin'ny olona anankiray Andriamanitra, dia alefana any an-tany efitra. Ohatrany mandalo tany efitra. Inona moa ny endriky izany tany efitra zany? Ny endriky ny tany efitra dia ngazana, maina, tsy misy ninina, vida, mangina. Fa nefa koa ahitana loza, satria any an-tany efitra
misy mena ranany a misy maimboka any. Ny olona ray rehefa nenevitra dia mba fandinian'Andriamanitra azy dia zao, ny olona iray raha mbola eo an-tanàna be ny zavatra mbola mampiasa ny sainy, hitodihan'ny sainy, hifantohany. Fa ny olona vao mandalo hevitra fotsiny dia tonga dia ny ao anatin'ny olona voalohany te hiankina amin'Andriamanitra. Satria zany tany hevitra zany problème manao daholo manomboka eo, manomboka amin'ny ainandro. Manomboka amin'ny ainandro. Ny rano sotroina, ny sakafo hohanina, ny fiarovana amin'ny biby masika sy ny mena rano. Dia ny olona zany vao miditra amin'ny tany hevitra io dia ny zavatra tedavy ny olona voalohany Andriamanitra. Ary any tany hevitra koa anao tsy misy tedavina fa tsy Andriamanitra sisy. Any tany hevitra koa anao tsy misy enona fa tsy Andriamanitra sisy. Raha misy amintsika eto zany mandalo ady, tsapanao mihitsy mandalo tany hevitra ny fiainanao, dia teteny aminao ao manao hoe misy soran'Andriamanitra. Tsy tany hevitra aminonanao io, fa tany hevitra fan'Andriamanitra miresaka aminao, miteny aminao, ary toerana anankiray ahafahanao miaino an'Andriamanitra. Alleluia. Dia jerenareo daholo ny olona ao am-baiboly fa rehefa andre feo an'Andriamanitra izay izy, tsy eny ampovoan-tsena, tsy eny anaty inona izy ity, tsy eny anaty fety aman-danonana, fa any an'hevitra. Jesosy dia tany an'hevitra izy no nifadianina. Na dia nisy sinagoga ary tamin'izany, nisy trano afaka niteny tamin'ny reniny nge Jesosy hoe mba manefitra ray ary neny fa mba hanao fifadikanana 700 alina, tsy nety. Mbola mety ahenony feo anatsofan'ny dadany ao ihany Jesosy, mety mbola ahenony olona miady ary mamanlita sy ny rehetrarehetra miady eo ivelanao ihany, fa mila mibanjina sy meno an'Andriamanitra. Ary teto dia nalefa n'Andriamanitra natosiky ny zava-misy Agara. Lasa izy Agara, lasa ihany koa izy nakany an'hevitra. Aninona? Hitsoaka ny Sara. Zany hoe alohan'ny mihitsy nandeha tany hevitra fa mafy loatra ny eo amin'ny Sara. Fa ny zava-mahafinaritra dia zao. Nisy anjelin'i Jehova tany. Ary za teteny aminao, azo atao makivy anao mandalo hevitra amin'izao fotoana izao. Fa na dia any amin'io hevitra, tany hevitra atahoran'ny olona io, misy mason'Andriamanitra mitsinjo anao any. Alleluia. Ny mason'Andriamanitra ane hitsinjo anao, arak'ilay tenin'ny vakitsika Salamy 4:30 teo. Hitsinjo anao ny masoko. Alleluia. Dia androlo-tsaina anao. Ary ilay anjelin'i Jehova nahita azy teo anilan'ny loharano anankiray tany hevitra. Teo anilan'ilay loharano any amin'ny lalana makany Sora. Ary hoy izy, ry Agara andeha vaviny Saray, avy taizanao ary akaiza. Ary hoy izy, mandositra ny tavan'ny Sara tompy vavaka. Vavaka angeny ao anatin'izany. Vavaka angeny io resaka io. Io tsy hoe Sara, ahoana ihany? Anina. Fa vavaka, tamin'ny alalan'ny vavaka. Tany Agara vao ny vavaka. I Agara fa tsy Sara azafady. Raha tsy nandeha tany an'hevitra i Agara tsy ny vavaka. Satria io fotoam-pivavahana io. Fotoana anankiray nivavahany Agara, niresahany tamin'ny anjelin'i Jehova, niresahany tamin'Andriamanitra. Ny tany hevitra mampivavaka e. Ary raha efa mandalo tany hevitra ianao mbola tsy mivavaka fa ny anaty boîte de nuit amin'izao fotoana izao, dia teteny aminao hoe mila mieritreritra lalina ianao. Fa ianao zany le tena tsy lahitra ny bala ny fananarana ho ny fomba fiteny. Satria Andriamanitra miantso te hiresaka aminao. Dia io ianao fa mandalo tany hevitra, mandalo olana ve ianao androany? Mandalo aty be ve ianao amin'izao fotoana izao? Tsy mahafaty io. Fa mahatonga anao hiaino an'Andriamanitra. Mahatonga an'Andriamanitra koa any amin'ny toerana misy anao. Tsy ny olona rehetra nakany a. Ny olona rehetra namelanao ianao rery ny lasany. Niteren'ny zava-misy ianao dia lasa any an-tany hevitra. Jerety ianao, isan'andro ianao aiza ohatr'izao, androany ianao aiza.
eo apotitry ny telefôna manao iny mijery toriteny sisa tsy tonga tetinao raha ny lamina ny fiainanao tsorona anao marina fa natosiky ny zava-misy ianao azo lazaina ho tany hevitra zao zavatra hitanao zao azo lazaina ho tany hevitra alleloia io ny batakatrao sisa ha nao any am-piangonana nangainao zao misy fanatitra nao any am-piangonana mety mbola menatra anao raha misy any hoe dia za rehefa tsy hitsangananao fanatitra taloha tany am-piangonanay a fanatitra manodidina isy atsabata dia hita hoe zay tsy manao mamenatra fanatitra manodidina io raha vao tsy manan-katolotra ianao a fa zay tena nisy fotoana nandeha fiangonana tsy nanan-katolotra ny olona mitsangana ianao tsy afaky nanao sinema andanginao tren'andriamanitra dia mipetraka ianao ny olona mandalo manao fanatitra io sisa mitakatry ny volanao fandaran'andramoka izao telefôna misy connexion anao dia zay io sisa mitakatry ny fomba fiteny zay takatry ny io sisa mitakatra ao e fa zao misy Andriamanitra mitsinjo anao alleloia aza matahotra ianao fa ianao tereny sara mitsokany any hevitra io mihitsy misy Andriamanitra mitsinjo anao eto misy Andriamanitra mitsinjo anao eto le havana alleloia ary le anjenin'i Jehova taminy miverenany amin'ny tompovavinao ka miareta izay ataony aminao ary koa ilay anjenin'i Jehova taminy eto zany dia mafy any ny ahazo any Agara nahazo any Agara teto dia fa mba nandeha ihany ny tsoka fa rehefa teo dia tenen'Andriamanitra hoe zao a mandana miverina hibahampitanana hiverina eo anatrehana osy Sara nga niverina tsy nijanona tany dia atao an'izany fa za nge tsy lasa fa mba nijery zavatra tany fotsiny ihany Andriamanitra ny an'olotsaina tolotsaina io izy ilay salamo te amesaina anao a dia hampianatra anao ny lalakalehanao dia hitsinjo anao ny masoko dia an'olotsaina anao a tolotsaina io efa avy nitsojovon'Andriamanitra ianao tsy avelany fotsiny eo tsy avelan'Andriamanitra verevitra tany hevitra zany ianao fa ho tolorany saina ianao alleloia ndanao izy izy miverina ndana fa aza matahotra za mombanao andana fa ataoko maro indrindra ny taranako ka tsy azo isaina izy no ny amarony ary ondray anjenin'i Jehova taminy indro manananaka ianao iteraka zazara ary ny anarany ataonao Ismaela na hoe Andriamanitra miaina alleloia amen izy any matadidy izy amintsika ny anatra momba ny Jehova io zany zao tsika mahita anakany hoe ndikany hoe Ismaela Andriamanitra miaina Jehova miaina Ismaela fa izy mba matadidiny lesona tamintsika reny andro hoe Jehova marobe iny hoe inona ny atao hoe Jehova mahita tamin'izy na tadidy Jehova mahita sy mahafantatra an'izay a omena tsikitsiky mbola tsy omena kadolo izy mahay an'izay zao hoe inona tamin'ireny nalantsika tamin'ny toriteny indray sabata iny hoe inona le atao hoe Jehova mahita fa androany zany a sady isy Jehova mahita anao no misy Jehova andrianao tsy Jehova jire Jehova no ahita ny Jehova jire fa misy hoe Jehova mitsinjo na Jehova mahita Jehova mpahita tsy Jehova jire alleloia misy mahelesona be alleloia namby nasy linatiko dia mahelesona Elroy a ilay hoe Jehova mahita le Jehova mpamatsimatsy ny Jehova jire hoe Jehova no ahita Jehova roy Elroy alleluia Jehova roy sotra ny Jonatana sy Lina sy nambina na atadidy ny lesona sotra mahafinaritra mahita anareo matadidy lesona
Alleloia. Hoy ten'Andriamanitra hoe sady hitan'Andriamanitra zany ianao androany Jehova roy a sotrany Sylvie no ihany koa Ismaela satria moa sisy a Jehova efa nieno no fahorinao. Alleloia. Raha tonga ny anefitra ianao teteny aminao a aza matahotra ianao fa sady ahitanao Jehova no andreny fitarainanao. Mieno azy de mitenena aminy fa io efitra lalovalao io no ahafahan'Andriamanitra manolotsainanao, mampianatra anao ny lalakalehanao ary ahafahan'Andriamanitra mitsinjo a sy manolotsainanao. Alleloia. Amen. De nahazo tsodrano izy teo hoe hiteraka izy a ary ny lehilahy ho toy ny brikidy ary ny tanany amen'ny olona rehetra ary ny tanany olona rehetra kosa amely azy ary io ny eo tandrefan-dralahany rehetra izy. Io moa fa minanina ny amin'ny finoana silamo izy io. Alleloia. Fa tsy hidirantsika amin'ny amin'ny fa mbola totsetolo teny manaraka. 9:13 ary agalina anao ny anaran'i Jehova hoe izay niteny taminy hoe ianao no Andriamanitra izay mahavelona aho aorian'ny fahitana ary zany nanaovany lavaka fatsakana hoe Bera Laharoy. Io le roy Bera Laharoy izy indro eo anenenan'ny Kadesy Bareda izany. Zay zany nidika hoe Jehova mahita, Jehova roy. Alleluia. Amen. De 9:14 aragara niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama ary ny anarany zanany izay naterany de nataony Abrahama hoe Ismaela ary efa 420 taona Abrahama raha agara niteraka ny Ismaela taminy. Alleluia. Zay aloha zany ny voalohany. Tsy mampaninona ny mandalo tany hevitra raha eo ny ahafahan'Andriamanitra miresaka amintsika, raha eo ny ahafahan'Andriamanitra miaino antsika. Sotra ny tojam-bola ny mevaliny a. Alleluia. Nandeha nefa ny fotoana ry havana malala. Nandeha ny fotoana. Nitomby ihany ny disadisa izay nisy teo amin'ny Isara sy Agara. Indrindra rehefa tonga amin'izay koa ny fotoana mba niterahan'ny Sara. Teo mantsy a tsisy azo natao tamin'ny Agara zany satria reny zanaky Abrahama ary zavatra nitedaviny Sara de tsisy azo natao fa de teo ny ara-monina. Saingy rehefa tonga ny fotoana tonga ny anjaran'ny Sara. Genesis 1:20 naterahany Isaka sy ny nandroana ny Agara mianaka. De jerenareo nge nitoetran'ny Sara ary Jehova namangy an'i Sara araka ilay fanlazainy de nataony Jehova tamin'ny Sara araka ilay fanteneniny de nanananaka Sara ka niteraka zazalahy izy tamin'ny fotoana izay nolazain'Andriamanitra taminy. Any anaran'ny zanany izay teraka de nateraka Abrahama taminy de nataony Abrahama hoe Isaka. Alleluia. Ary de nofirany Abrahama Isaka zanany rehefa teraka valony izy araka izay efa nandidin'Andriamanitra azy. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Ary Sara efa nampimezan'Andriamanitra izay rehetra nandre de hiara ome amiko. Ary koa izy napozin'izay akoho moa nilaza amin'ny Abrahama fa ampinoany zaza Sara ka anjo efa niteraka zazalahy taminy ary efa antitra izy. Ary efa lehibe zaza de notazana ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanotazana ny Isaka. Ary Sara nahita fa niomeny zanaky Agara Egyptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Ary hoy izy tamin'ny Abrahama, roa ihany io andevavy io sy ny zanany, fa ny zanako io andevavy io tsy iray lova amin'ny zanako de amin'ny Isaka zany. Fa raha tsy teo masony Abrahama indrindra zany teny zany noho ny amin'ny zanany. Ary io Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Jerena reo tsara.
tsy nitsahatra nijery ny agara Andriamanitra, tsy nitsahatra ny eno sy ny enoeno ny zavatra mahakasika ny agara Andriamanitra. Fa tonga dia Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama, oka tsy ratsy eo masonao zaza sy ny andevivavinao fa izay rehetra lazay Sara aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andevivavy kosa dia ataoko ho firenena satria teraka ao ihany izy. Dia ny fomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy ny hoditra iray feno rano ary nomeny ny agara ka napetrany teo antsorony, ary natolony azy koa zaza dia nampandehanana izy mianaka ary lasa nandeha ka nirendreny tany an'hevitry Berisheba. Io indray le hevitra teto zany efa tonga teo amin'ny tsy azo anoharana tsony. Nandeha nitsoky izy fa nasena ny verina lay efitra voalohany dia nijeren'Andriamanitra sy nandrenesan'Andriamanitra ny agara voalohany. Nidika ny teny hoe agara aloha tsara fantatritsika fa hoe mpitsoka, mpandositra. Nidika ny agara dia hoe mpandositra rehefa napoziny efatra amin'ny ela, efa napozin'Andriamanitra efatra amin'ny voalohany, fa tsy maintsy andeha hitsoka, tsy maintsy ho ampandosirana, tsy maintsy asena mitsoka, asena mandositra ity vehivavy ity. Dia natao hoe agara ny anarana. Ary eto dia tonga mitsotsoro mambisarahana. Dia ny zavatra natao ny fomarainy Abrahama dia naka mofo, dia naka siny hoditra iray feno rano, dia nomena ny agara hoe mandehana. Nomena inona zany izy? Nomena vatsy, nomena fond, nomena vatsy, voaroaka. Zao anefa ravana ny olana andeha ho any tany hevitra ohatrany tamin'ny voalohany fa ny tsy toviany dia zao mitombo ny entana miaraka amin'ny zazakely andeha ho any an'hevitra. Ary ny tena olana dia zao, ny Abrahama kosa ravana tena tsy lety ihany nataony mba nanome vatsy ihany fa vatsy kely dia kely. Rano ray siny dia mofo tsy fantatra zany na bagety anankifiry raha mofo amin'izao tsika mihaino zao. Olona andeha any an'hevitra tsy hiverina intsony ny tanjona amin'io tsy hitanareo ve hoe kely loatra, manify dia manify ny vatsy, manify dia manify ny vatsy. Tena nahi dia nahi ny vatsy izay nomena ny agara. Nefa izy ho aiza? Ho any an-tany hevitra. Mety manify dia manify ngamba ny vatsinao amin'izao fotoana izao. Mety tena mahi dia mahi ngamba ny hoety manana eo aminao amin'izao fotoana izao. Ianao anefa ty ho aiza? Hiditra any an-tany hevitra. Atao ahoana andeha vavin'ny olona dia tsy maintsy manaiky. Mety niady-hevitra ihany izy io, ry Abrahama ty ve dia ho ampy? Aiza ny pension de famille? Aiza ny pension jisy ty? Tsy pension de famille tiako tenenina, fa pension an-jaza. Io ny pension nomeny Abrahama. Rano ray siny dia mofo vitsivitsy, nefa andeha hiatrika hevitra, hiatrika tany hevitra. Ary tonga tokoa ny tokoa 120 ary rehefa lany ny rano tao amin'ny siny hoditra, ka tsy maintsy lany ny rano, tsisy lakafo, tsisy fanampiana, tsy nisy olona nanampy, tsy nisy olona nijery, tsy nisy olona nanontany na dia lamban-jaza aza. Fa zao ry havana malala, namoifoy agara. Rehefa lany ny rano tao amin'ny siny hoditra dia ohatran'ilay olona nikongo ireny zany, napetrany teo ny zaza. Vita be zao ny olona manary zaza ny Madagasikara satria maninona?
tsy vitany tsony no ambelona azy ary tsy tia no hitany ny hafatesany. zao zavatra ny teneniny hoe nariny teo ampoditry ny hazo kely anankiray ny zaza ary lasa izy ka nipetraka teny davitra tandrifiny tokony ho trahatsipika. Zavatra zay tratra ny tsipika zany any hoe mbola mahita kely ihany fa hoy izy aza mba hitako aneny hafatesany zaza ary mipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony nitomany. Naninona hono izy? Nanandratra ny feony nitomany. Rehefa mba any anefitra ihany ry havana, asandrato ny feo anao, asandrato ny feo anao mitomany, asandrato ny feo anao mivavaka miantso fa any anefitra ianao. Aza dino fa any anefitra misy maso mitsinjo anao, misy sofina mihaino anao. Halleloia. Misy maso mitsinjo anao any ary misy sofina mihaino anao. Fa ianao mila manandratra ny feo anao, dia nanandratra ny feo an'ny tomany izy. 17, halleloia. Ary ren'Andriamanitra ny feo an'ny zaza. Misy Andriamanitra mandreo any. Aza kivy amin'ny toerana le anao io ianao, aza kivy amin'ny toerana misy anao io ianao, hoe de zarery ny aty, de reto ve eto ampelantanako, lany ny eto ampelantanako za eto tany efitra. Fa misy maso mitsinjo anao, misy sofina mandre anao. Misy hira mahafinaritra be anazy hira teny anglisy manao hoe ny antsoantsonao io ve ampy ampifony mpampianatra. Zay le titrany le hira. Halleluia. Io feo anao miantsoantso io ve ampy ho ren'Andriamanitra ny amin'ny tany efitra. Fa i Sara, izafady Agary, tena nanandratra ny feony, nanandratra feo zany tsy mivitsibitsika zany, fa tena nanandratra ny feo any tany anefitra, nakoako tany anefitra ny feony. Dinona ny zavatra ren'Andriamanitra, tsy ny feo any Sara ihany, fa hatramin'ny feo any zaza mitomany. Ho ren'Andriamanitra ny feo any volanina reo menakavy vita io. Ren'Andriamanitra ny feon'ny tomobilinao efa tsy misy carburant intsony. Ho ren'Andriamanitra io tomobilinao efa tsy misy assurance intsony. Ho ren'Andriamanitra io poaketranareo efa vida ohatry ny andeha poaketra ho atao loky atao amin'ny fandarana, ato anatin'io tsy sininina. Ho ren'Andriamanitra ny antsoantsony poaketranao raha tena anatina tsy fananam-bola ianao. Ravana malala. Ho ren'Andriamanitra eto androany ny antsoantso ny fahasalamanao io efa tsy sininina io. Ren'Andriamanitra eto ny antsoantsonao amin'io fifankatiavanareo mivady efa mangidy matsatso tsy misy nininina io. Ren'Andriamanitra ny feo any zaza. Halleluia. Tsy ianao ihany ny henon'Andriamanitra androany, fa henon'Andriamanitra hatramin'ny zavatra mahazo anao io. Inona io problemanao io? Ny zaza ny problemany eto. Aza matahotra ianao. Hoy ten'Andriamanitra ny amin'ny Isaia 5:7. Isaia 5:7. 10. Tsy hononana angetaety izy, ary tsy amela azy ny anandro migaingainana amin'ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary ny amin'ny loharano miboboka ny hitondrany azy. Halleluia. Tsy hononana angetaety. Any an-tany efitra misy maso mijery anao, misy sofina mandre anao, misy Andriamanitra tsy hamelanao honona sy angetaety. Tonga eo amin'ny toerana eritreretinao fahafaty anao ianao amin'izao fotoana izao, eo amin'ny toerana tsy misy nininina. Eo mihitsy no hanaporofon'Andriamanitra aminao, fa misy Andriamanitra tsy mamela anao. Na dia andeha vavy avy any Egypta aza isika, andeha ny fahotana hafa firenena, misy maso mijery anao eo, misy sofina mihaino anao. Ary hoy ny ten'Andriamanitra, ary ren'Andriamanitra ny feo an'ilay zaza, dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra, anao tamin'ny hoe inony zato manjoanao ry Agara. Aza matahotra rehefa ren'Andriamanitra ny feo an'ny zaza eo amin'ny toerany. Halleluia. Misy olona eto amintsika eto mandalo azy, ary za ampahery an'izany olona zany androany.
miteny manao hoe ataovy le programanao efa reko le programa ho ataonao dinga nangeza be ho ataonao raha pitsoalina vavaka alimbavaka mitratratradrany anefitra fa hitan'Andriamanitra ren'Andriamanitra ianao isy anjely ny Jehova hiteny manao hoe ren'Andriamanitra ny an-danitra ny feo anao aza matahotra fa ren'Andriamanitra ny feo anjaja eo amin'ny toerany ren'Andriamanitra amin'ny lahady alina azafady fa tsy rapitsoalina sotra mampionina eto zany olona zany amin'izao fotoana zao miarika olana izy dia hanao alimbavaka samyrely izy amin'ny lahady alina fa za mampairan'izany olona izany andre feo ianao hoe ren'Andriamanitra ny alimbavaka ataonao hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Agara 9:20 mitsangana areno ny zaza alleloia dia tatano izy alleloia atsangano ny zaza ny anaran'i Jesosy misy olana efa napetraka ao fotsiny eo sisa ozy tsy takotsozy atao dia apetraka ao fotsiny eo sisa izy miandry fahafatesana fa Andriamanitra teny aminao mitsangana ianao aloha no mitsangana voalohany mitsangana ianao dia areno ny zaza fa tsy maty io tsy avelan'Andriamanitra maty tsy afabaraka io fiainanao io areno io dia tatano fa ataoko firenena lehibe izy halleloia io zavatra efa saika maty eo amin'ny fiainanao io ihany no atsangan'Andriamanitra tsy mitady zavatra hafa ianao tsy mila manambady fanondroany zany ianao fa io tokantranonao io ihany efa mitady ho faty efa mahalezolezo efa tsy hita tsony zay anaovana azy io ihany no atsangan'Andriamanitra ianao ihany ny tantana an'io iala eo fa Andriamanitra kosa mombanao dia ho atao firenena lehibe misy pastera zay mpampianatra resaka tokantrano ary maro ny tokantrano efa nampianarana zany mpivady efa nampianarana zany mba hifankaty mba hifanazy fa ny tokantrano zany taloha efa tena saika potika efa tsisy ilana efa tokantrano efa saika ny saraka alleloia fa ny tokantrano efa saika ny saraka efa saika potika iny no navotan'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra ho firenena lehibe mitety fiangonana mampianatra ny olona hifankaty mampianatra ny mpivady mba hifanazy mampianatra ny olona mpiorina tokantrano alleloia mitsangana areno ny zaza ka tatana fa ataoko firenena lehibe izy tena ny fiainanao io mitsangana ianao dia areno koa ny zaza alleloia tatano araka ny sitrapon'Andriamanitra tatano araka ny sitrapon'Andriamanitra io tokantranonao io manomboka izao tatano araka ny sitrapon'Andriamanitra io fiainanao io manomboka izao alleloia halleloia ka le alimbavaka nge ho ataon'le olona rery mihitsy izy rery mihitsy ny hanao alimbavaka ho izy rery fa tsy hoe hanao alimbavaka mitambatra manolo izy fa tena izy mihitsy tena manana ny adiny eo amin'ny Jehova izy fa totsika afaka manao ny isam-patany le alleloia tsangana areno ny zaza ka tatana fa ataoko firenena lehibe izy aiza ho aiza ao anatin'izany aiza ho aiza ao anatin'izany le vaty tsy ampy tery aloha tery aiza ho aiza ao anatin'izany le tahotra sy fanahina tery aloha tery tsy maty kay 9:20 dia nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara dia nahita lavaka fatsakana izy ary lasa izy dia nameny ranony sy ny otra ka nampisotro ranony zaza halleloia eo antsika vavaka amin'resaka Jehova Jire amin'izay izavy naondra Jehova Jire teo eo nampahiratin'Andriamanitra ny masony Agara aika eo akaiky eo misy rano alleloia fa rehefa ao anatin'ny problemtsika dia miondrika dia tahaka ny mikipy any dia tsy mahita ninninna nefa kay tsy lavitra tsika ingeny avany aitsika na mandeha eny tany efitra any hoy ny ten'Andriamanitra nahita lavaka fatsakana izy niratra maso teo amin'ny toerana saika namono teo amin'ny toerana saika nakivy azy teo amin'ny toerana nipetrahana efa tsisy ninna tsony ianao aza mitady lavitra ny masonao fotsiny nampahiratin'Andriamanitra androany dia hita ianao fa misy rano io ay any anefitra misy rano teo akaiky teo fa tsy nahitanana eo mbola tsy napiratra mbola tsy niratra ny maso ampiratra ny masonao ne ty toro teny androany ty
ampiratra ny masonao ane Andriamanitra anatin'ity toriteny ity, anatin'ity fitaovava ity, dia ahita ianao fa eo akaikinao tsy lavitra eo misy rano, misy lavaka fatsakana. Inona ny ilaina? Lavaka fatsakana. Jerenao tsara, mitsodrano aloha nomen'Andriamanitra voalohany, mitsangana dia areno ny zaza dia tatandro, fa ho ataoko firenena lehibe. Tao aorianan'izay vao nahita an'ilay loharano. Ahoana moa ny atonga ny zaza ho firenena lehibe? Raha matin'ny anohanana eo, raha matin'ny etaeta eo, tsy ry havana. Tonga ny tsodrano ary mitsodrano anao androany, tsodrano ny raisinao eto, fa ny lavaka fatsakana hitanao aorianan'izao toriteny izao. Tsodrano ny raisinao eto io fiainanao io hitsangana. Ianao io ho tahin'ny tompo, fa ny fitahin'ny tompo hitanao aorianan'ity tsodrano, aorianan'ity tsodrano ity vao hitanao zay ny tsodrano tononona aminao ny apiratra amin'ny masonao, da hitanao ary tsy lavitra eto eo anao vao hitany ary tsy lavitra teto le vaholana mitena marina raha tsy nihatra amin'ny masonao tsy hitanao io. Ary raha tsy nidradradrandra, raha tsy nisy Andriamanitra nahita tany, tsy nisy Andriamanitra nampahita ihany koa. Le rano teo, lavaka fatsakana teo, fa tsy hita io raha tsy niaraka tamin'Andriamanitra. Zay nge teneniko anao izy Andriamanitra amesaina anao ampianatra anao zay lalakale anao hitsinjo anao ny masoko, dia hanolo-tsaina anao raha tsy teo Andriamanitra nampiratra ny masonao, tsy hitanao io, dia maty teo nareo mianaka, maty teo izy mianaka. Tsy lavitra anao ny famonjena, tsy lavitra anao ny vaholana, eo akaikinao io ihany. Ny zavatra ilainao androany, masonao hiratra. Andriamanitra mpahiratra ny masonao, ary dia nameno rano sy ny hoditra izy dia nahapisotro ny rano zany. Le zaza efa déshydraté teo, efa teniny efa tsisy, no mena rano zay lany, rano madio, loha rano velona. Velona avokoa anie ny fiainantsika. Teneno ohatra ny Kristina Marina hoe raisiko aminaran'i Jesosy zany tsodrano zany, fa ho tanteraka aminao zany araka ny tenin'ny ranabavy Sylvie. Amen. Ho tahiny tompany antsika mianakavy. Io fiainanao io amen. Za resy lahatra. Io fiainanao io tsy avelan'Andriamanitra maty zany. Ny olona zao mifandresan-dahatra. Misy olona anankiray mifanena amin'Andriamanitra, ny antony ifanenan'ny olona io amin'Andriamanitra, io olona io tsy ho faty, io olona io tsy potika zany koa ny fiainany. Ataovy izay fanenanao amin'i Jesosy fotsiny androany, izay fotsiny anjarany ny sisa. Nanokatra ny masonao izy, ny ahatonga anao eo akaikin'le lavaka fatsakana izy, ny ataonao midradrara manandratan'ny feoanao ianao androany, manandratan'ny feoanao ianao androany. Ary ny tena marina ny 2020 ary nomban'Andriamanitra ny zaza ka nitombo izy ary nonona tany anefitra izy. Hitanao? Taiza lasa fitoerana io zaza io tany anefitra. Tsy problème intsony miaina any anefitra. Inona ny atorany olona any anefitra? So dia tsisy pia, so dia tsisy rano, so dia tsisy sakafo. Nefa io zaza io noho ny lehibe, noho ny teo, neny tombo, nonona tany anefitra. Lasa tsy problème intsony. Ianao nge ravana teneniko anao fa raha miaraka amin'Andriamanitra anao, tsy olana aminao zany miaina any anefitra zany. Tsy problème anao zany crise zany, tsy problème anao, problème ny olona efa tsy problème anao, afaka miainao ianao. Ny zava-dehibe aminao, miaraka aminao ve Andriamanitra? Fa naiza toerana misy anao, naiza iainanao, rehefa miaraka aminao Andriamanitra, lasa fonenany mihitsy ny tany anefitra. Toerana mampatahotra sy mampafaty ny olona, fa tsy mampafaty azy intsony. Ao mihitsy izy no miaina. Ny dikan'izany, isan'andro isan'andro misy fatsakana ao, isan'andro isan'andro misy mofo ao, isan'andro isan'andro misy elo ao, halleloia, misy fialofanao. Amen. Ary noho ny lefa lehibe izy dia tonga mpandefa tsy pika. Ary noho natany anefitra parana izy, dia nakany reny vady azy avy tany Egypta. Ho tahiny tompany antsika mianakavy. Sa ty ampairanao androany tapitra ny toritentsika. Tsy dia lava ny toritentsika androany, efa za matoky sy mino. Fa nampairanao zany. Tsy ho faty anao fa ho velona. Tsy potika ny fiainanao fa hitsangana. Iarina ny fiainanao. Tena iarina io, ary andeha io, ary olo tonga firenena lehibe io. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao anie zany. Dia ho fiainanao zany mahita fatsakana lava-drano. Fiainana ho anao zany mahita fiainana na dia any anefitra. Inona ny zava-dehibe tamin'ny efitra teo? Ahafahanao miresaka amin'Andriamanitra.
ka raha sady afaka miresaka amin'andriamanitra ianao ny velona ihany eo daholo ny zavatra rehetra misy ilaina noho izany le samy hita iny tompontsika rehetrarehetra mirary de mirary mba hainao io ho hitan'andriamanitra naizanaiza misy ianao horen'andriamanitra ny feonao isaky ny miantso ianao de ho tahiny tompo ianao dao ataontsika tira mampinaritra be hoe ianao ny teny andriamanitra fa ny mahasonao hoe tsinjo ahy feno ianao ary ny foko e feno ianao ny foko a fa aty anevitra Jehovahandriamanitra manofinaritsika rehetrarehetra raha io ny fahafenonao no tanjako feno ianao ny foko Tomoera amin'ny fitiavako
saotra ny rirana fa tsara ohatrenao voninahitra ho anao Andriamanitra Alleluia. Misaotra Andriamanitra, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao Jesosy, misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra, misaotra fa tena tianay tokoa ianao, misaotra ny amin'ny fahasoavana zay nomenao, ny amin'ny teninao zay nentina teto amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra, dia rahaina ny anaranao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fahasoavana, misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra, misaotra fa tena faly zay ankehitriny ary mahery mieritreritra hoe mitsindro anay ianao ary mandre anay ianao, miaino anay ianao Andriamanitra, ary raha mandalo tany hevitra izay Jehovah Andriamanitra dia tsy kivy zay, mahafantatray fa mbola mijery sy mitsindro ary mbola manara-maso anay foana ianao Andriamanitra. Dia rahaina ny anaranao Jehovah, akalazaina ny anaranao Andriamanitra fa ana-tanàna na any an-tsaha na any an'efitra dia tsy mba mahatsiaro kamboty izay Andriamanitra, tsy mba mahatsiaro kamboty izay Jehovah, fa renay fa miaraka aminay foana ianao, ho anao rery ny voninahitra, tsisy azo an'olana n'izany afa-tsy ianao, satria ianao ny manangana ny fiainanay, ianao ny momba anay, ianao ny mampiratra ny masonay, dia ahitana ilay fahatsakana misy loharano velona. Fa raha tsy nampahiratinao ny masonay Andriamanitra, tsy hitanay ity tenin'ny fahamarinana izay atsakanay rano sotrony isan'andro, atsakanay rano idiovana isan'andro, dia ny tenin'ny fahamarinanao dia Jesosy Kristy tompon'ny sabata. Misaotra Jesosy fa ianao ilay nanay loharano velona miboboky ato anatinay ho fiainana mandrakizay. Jehovah, misaotra. Io zany tezany mba tsy ho verimaina anatin'ny retolona tsirairay avy izay nandre. Aza velanao misy olona tonga eto ka nandrehan'izany fotsiny, nefa tena maniry eny ambony vatolampy zany Andriamanitra, na maniry eny amin'ny tsilo zany Jehovah, na maniry eny an-dalambe zany ka hitsakitsahan'ny olona sy lanin'ny vorona mpihaza fotsiny Andriamanitra. Fa ta io zany aniry amin'ny tany lona ka niriny ny teninao ny fony retolona reto dia moa avy zato eny tsy manam-pataperana izany teny izany. Misaotra Jesosy apetrako aminao ary ny fiainan'retolona reto tsirairay avy, hanonona ny vavaka izay ataony izy ireo Andriamanitra, dia fantatro fany amin'ny tany efitra izay misy azy, dia andrehanao Andriamanitra, andrehanao ary hiteny aminy ianao amin'ity androany ity. Averako mandeha elaela ny feokira ry havana, fa tsika ny tokantrano any kosa angatahako amin'izao fotoana izao, anandratra ny feo anao tahaka ny agary ianao, eo amin'ny tany efitra misy anao io, anandratra ny feo anao tahaka ny agary ianao, asandrato ny feo anao raha tianao isy Andriamanitra andrehanao, raha tianao isy Andriamanitra hitsindro anao, ahita ny olanao. Averako mandeha ny zava-maneno ameko 2 minitra kosa ianareo, 2 minitra na 3 minitra eo mivavah, asandrato ny feo anareo anatin'ny tokantrano tsirairay avy. Amen Jesosy, misaotra Jesosy. Samy mivavaka, samy manandratra ny feoany,
fa mihaino anao Jehova Andriamanitra, mihaino anao Jehova. Halleluia. Andriamanitra fa renao ary hitanao, renao ny tenin'reto olona ireto, midradradratra ny reto mpanomponao ary hitanao ny toerana misy azy amin'izao fotoan'izao. Misaotra Jehova, misaotra Jehova ary dia apetrako aminao Jehova Andriamanitra ny toy ny fiainanay, apetrako aminao Jehova Andriamanitra, jereo akaiky ny fiainan'izy ireo, jereo akaiky ny fiainan'izy ireo Jehova. Vonjeo fa tena mila anao amin'ny anaranao Jesosy. Nitsovako rano azy ireo fa ny olana rehetra misava, ny problème rehetra manjavona, ny ady rehetra tapotra, ny tany efitra ialany reto olona reto satria fanandren'ny feoany hitsangana izy ireo dia hampiarina ny zaza, dia hitantana ny zaza hivoaka avy eo amin'izany tany efitra izany. Ny anaranao Jesosy dia ho tonga firenena lehibe izay tsirairay avy reto izao. Ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany Jesosy, zavelanao misy raisy an-dalana, latsaka an-dalana, resy anady fa mpanomponao Andriamanitra. Pakasitraka Jehova. Halleluia. Tsy voalazako ianao malala ny masoa, mihoatra lavitra anao izay neritreretinay tsirairay avy re ho ataonao amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Misaotra Jehova Andriamanitra. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao andao ampandrosotsika ny anabavintsika Lovely, ivavaka ho an'ny firenena. Tahitompo ranavavy Lovely. Tahitompo pastera dia tahitompo ihany koa tsika tsirairay avy izay tonga nanaraka an'izao fandaharana vavaka fiambenana izao dia iray vavaka tsika. Jesosy malalo, sambatra tokoa izay Jesosy manana anao ianao ilay ray mpamonjy anay, ianao ilay ray mpanolotsaina anay, ilay mpitari-dalana anay mandrakariva. Jesosy malalo, inona tokoa Jesosy ny anjo anay raha tsisy ianao zahay Jesosy, ianao ilay tia anay, ianao ilay tsy mba mahafoy anay fa mitsinjo anay mandrakariva Jesosy malalo, ianao ilay mpananatra anay Jesosy ary isan'andro ianao dia mitsinjo anay tsirairay avy foana ianao Jesosy, dia isaoranay ianao Jesosy, fitiavana lehibe atolotra anay izany Jesosy. Dia misaotra anao izay Jesosy, ary faly ny fony efa nampaherezinao indray izay Jesosy tamin'ny alalan'izany tenina mitondranao mpanomponao izany Jesosy. Dia misaotra anao izay ny mikasika ao Jesosy malalo, fa niasa tety indray fanamasinao teny taminay, indrindrandrindra ny feonao Jesosy malalo, nampakatatra anay indray Jesosy an'izany antsoantsonao izany indray Jesosy malalo. Dia fenoy ianao indray Jesosy ho fonay tsirairay avy reto, dia ampitory mandrakariva amin'izany teninao izany zahay Jesosy, indrindrandrindra ny lalanay Jesosy, ny lalako diavinay eto amin'ity fiainana ity Jesosy malalo, fa izany no fantatra efa mahasoa anay Jesosy, mba honenanay mandrakariva eo aminao Jesosy, dia mba ho tianay sy raisinay mandrakariva ny izany teninao izany Jesosy. Dia eto koa izay Jesosy dia tonam-bavako amin'ny firenenay Jesosy malalo, tsy miafina aminao Jesosy amin'ny firenena malalanay izany. Mety hoe misy olona maro mandalo olana Jesosy malalo, betsaka Jesosy malagasy manana olana mila mifanina aminao an-tany hevitra Jesosy, mba ho tsinjojofonao Jesosy malalo, mba ho toloranao saina Jesosy, dia mba hahafahanao Jesosy efa betsaka manifatsy tahaka ny agaro amin'izany firenena malalanay izany Jesosy malalo. Dia ninona Jesosy ny fatorana rehetra izay mangeja olona maro amin'izany firenena izany Jesosy, dia afao Jesosy malalo, afao mba handeha araka ny sitraponao Jesosy, fa tsy araka ny fisainan'izany malagasy izany Jesosy malalo. Dia ampahiratro Jesosy amin'ny masony, dia tokoa Jesosy nizaniza nanandra-bavaka teo Jesosy, dia nizaniza ihany koa malagasy mety hoe mbola handrian'izany
tenzay toriana tety zany jesosy dia mba hanandra-peo izy ireo jesosy hiantsoantso ny anaranao jesosy malalo tahaka ny atsoantso ny agara ny anaranao jesosy dia nizaniza potika amin'ny fiainany eto jesosy nizaniza marary eto nizaniza milazanaka eto jesosy manana olana ka miantsoantso anao jesosy malalo dia avao jesosy amindrao fo jesosy dia sitrano fainao ilay ray mpanangana jesosy dia anome voninahitra anao jesosy zany olona tsirairay avy zany jesosy fainao tokoa ilay ray mpanasitrany ianao tokoa ilay ray fanantenana jesosy dia anotenao anao ny tsirairay avy jesosy dia mba olona mandrakariva eo aminao jesosy ao an-tany efitra jesosy malalo dia raha isaraka eto izay jesosy malala dia mangataka aminao zay ka ny anjelinao masina hiaro anay jesosy amin'ity alina mangina ity dia ray fo maraina izay jesosy malalo hiatrika ny sabata masinao indray rapitso hitsaharanay dia arovy izay jesosy fenao ilay mpiaro anay mandrakariva dia saonanay anao jesosy ny fotoana rehetra teto izay totosa jesosy dia voninahitra ny eo aminao rery ihany jesosy malalo hatramin'ny talohandrindrako mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra nanavavitsika alohavlitsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentiny tamintsika teto izay dia Andriamanitra manankiray pasoavana ny ranabavlovlia maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Dia tapitra tokoa ny fandarantsika ohatrany tsy dia lava ny torotentsika androany ohatrany tsy dia lava ny fandarana fa mety amintsika kosa satria mbola hiatrika ny sabata ihany koa tsika rapitso. Raha mbola sokeny amin'irao lanitra jesosy ka tahiny tompo samy mbola velonayna tsara tsika rehetra rapitso amin'ny sivy maraintsika dia efa hiaraka eto dia amin'ny fandarana irana amin'izy rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo avatsy Allemagne amin'ny commencement akira sy ny famotinana ny torotenina rehetra ny herinandro dia manasa anao zany ary rapitso marainy aorinan'ny commencement akira sy famotinana ny toroteny dia ao anaty zoom mandretsika no anatanteraka ny commencement atsika sabata izay moa dia efa zatra an'izay foana izay ato amin'ny groupe zay maraisika raha misy aminareo maniry mba manana faniriana anandrana an'izany dia teteny aminao hoe andramoka izaho dia afaka miara-miditra aminay manao commencement anao rapitso ao anaty zoom ny anatetarahantsika an'izany misokatra antsika rehetrarehetra zany raha misy aminareo maningetaetan'izany hoe tena te hirehatra ra-panahy dia andaotsika hiditra anaty commencement rapitso manomboka amin'ny folo sasany amin'ny raiky ambin'ny folo etsika no lancena ny zoom dia mivavaka sy mihira fidirantsika hatrany amin'ny ray sasany ihany dia amin'ny ray sasany indray dia miditra amin'ny sekoly sabata ao anaty zoom atao zany rahana amin'ny ankizy sy ireo mpampianatra sekoly sabata rahabavy Mahenso, rahalahy Tojo, rahalahy Jonatana, ifity sy finona zanakay dia avy eo amin'ny roa sasany amin'ny telo latsaka iny dia verineto indray zay ao anatin'ny live ny fotoam-bavaka sy ny toroteny sabata dia mitarika fotoana mampionina dia dimbiasako anatin'ny toroteny. Afinaritra ny fampaherezantsika rapitso manasa anareo tongava fa tsy hanenenanao samy tahiny tompo mety aiza anao ho isan'ny olona sambatra satria tena androandre sambatra ny olona izay manao ny andro sabata ho fafinaretany dia mety aiza ho tahaka anay sambatra izay manana nyity andro anankiray hitsaharana andro masina ny Andriamanitra. Tahiny tompo saotra raha tsika rehetra mpandray anjara nabavy Suzelle vavaka fanomboana ranabavy Lovely tamvavaka firenena samy tahiny tompo mahereza daholo rapitso indray tsika miona. Amen.